miaramatsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona foana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ao amin'ny tokantranonao ao tena hoe anjaka tanteraka ao izay fiadanana izay. Aza matahotra ianao fa rehefa tonono izay fiadanana izay, tonono napiditra ianao amin'izao fotoana izao amin'ny tokantranonao dia Jesosy mihitsy nampidirinao dia tononoko ilay fiadanan'i Jesosy anjaka tanteraka ao anatin'io tokantranonao io sy amin'ny fiainanao. Vavakantsika ametraka ny fotoana. Raha eo mankasitraka anao zay aminaran'i Jesosy Kristy, misaotra anao zay ny amin'izao fotoana izao misaotra ny amin'ity volana vaovao ity izay idirana tanteraka ny amin'ny volany fahitapity aminao Andriamanitra, fa rehefa mahita sitraka, mahita fity aminao zay Andriamanitra dia azo antoka mihitsy fa mandeha ho azy ny fiainanay rehetrarehetra dia mangeta eto izay oka ny tsiraray avy matena hoe ahitan'izany hoe fity, ahita sitraka aminao zany Andriamanitra. Ary taio izao fotoana izao, taio ny mpiainao, taio koa ny mpanomponao apetraka tanteraka eo am-pelatananao, miasa ianao fanahy masina, miankina aminao tanteraka izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny volana tsika aogositra 2024. Eto indray dia efa miteny amintsika rehetrarehetra hoe andaontsika hanararoatra ndraiky, fa ao anatin'izay dia volan'ny fahitana sitraka, fahitapity amin'Andriamanitra ity volan'ity araroatra zany, fandrombana ry havana tena hoe mandrombaka, azy mandrombaka azy dia mandrombaka amin'ny hery. Zay ny fanjakan'Andriamanitra, zay ny fahasoavana, ny fitahiana, zay ny zavatra hoe ny herin'Andriamanitra zany dia rombana amin'ny hery. Ahoana ny fomba fandrombaka anazy amin'ny hery, dia tsy ny olona mandrombaka zany dia tsy mandrombaka amin'ny fahakamona, tsy olona tsy matory, tsy olona mijano eo, fa ny olona mazoto, ny olona mifo, ny olona miazakazaka ao anatin'izay hoe ferana amin'Andriamanitra zay no fandrombana ny herin'Andriamanitra. Ka za te hiteny aminao izay efa voateniko moa zany tamin'ny heriny hoe tamin'ny farany, ataontsika hoe tamin'ny farany dia ny teny hoe misy fahatarana ny fitahiana eo amin'ny fiainanao, misy fahatarana ny fahagagana ny ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, misy fahatarana ny fanasitranana eo amin'ny fiainanao, misy fahatarana ny fanafana eo amin'ny fiainanao. Satria ahoana? Satria ianao koa misy fahatarana ny fanapahan-kevitra izay ataonao. Efa ifirifiry izay fanentanana ny mpanompon'Andriamanitra izay enao izay hoe tongava mba mivavaka, tongava mba handray ny anjaranao, tongava mba tena hoe mifolo aza ao anatiny hoe tsy matoritory ny ao anatin'ny vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa vokatry ny ataontsika ihany ange. Dio ny ten'Andriamanitra hoe vokatry ny ataon'ny olona ihany no sisy dia simba ny alehany dia amin'Andriamanitra ny sositra ny fony. Tara vao manapa-kevitra. Za miteny aminao hoe asa tara intsony fa manjary misy arakaraky ny andao fa amin'izao andao fa izao be zavatra manakana ary le ady dia tena hoe ady ara-panahy ry havana ny fiarahana amin'ny tompo tena ady ara-panahy. Ary raha voatra hoe ao anatin'izay hoe ady ara-panahy izay, raha voatra hoe tsy mahay tsika dia resy foana, dia resy foana. Misy zavatra foana, misy maro ny zavatra izay hoe manakana, maro ny zavatra izay hoe ny devoly zany dia manao an'izay foana tadiova miady fanahy eny amin'ny rivotra tsika. Inona moa ny zavatra hidivantsika? Ty nofontsika ty filany nofontsika ity ny tena ady. Le fanahy eny amin'ny rivotra izay tena hoe mila ady ao anatin'izay. Fa inona moa ny ady ao anatin'izay? Dia hoe ny vavaka no ady ao anatin'izay, na ao anatin'ny fakamontsika tena hoe raha tsy mibana be, tsy avelantsika hibana be ny aranofa dia ny vavaka ihany andresentsika an'izany rehetrarehetra ny fahazotoana mivavaka. Zao vanim-potoana zao ry havana dia vanim-potoana ziny zao, vanim-potoana fanararotana zao vanim-potoana zao, vanim-potoana ny fahararano, vanim-potoana tsy atoritoriana, tsy anaovana kamokamo intsony. Tsika efa nahita tamin'ny farany ten'Andriamanitra izay hitantsika tany amin'ny ohabolana 13 ny andininy fahefatra dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny fanahy kamo maniry fa tsy mba mahazo, fa ny fanahy mazoto ho atavezina.
na ohatranao ianao na misy zavatra tokony ataonao tokony tsy tokony mazoto foana zany de zay nisy ny teny hoe za pasteur tena tsy mahita asa tena ka ianao akambeko sady tsy ataonao tsy manana fahazotona ianao sady tsy mazoto ianao mivavaka tsy mazoto ianao mamaky tenin'Andriamanitra tsy mazoto ianao manompo an'Andriamanitra ataovy aloha ny asan'Andriamanitra dia mandeha ho azy daholo ny zavatra rehetra araka ny tenin'Andriamanitra hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anampy ianareo zany rehetra zany any Matio toko 9 ny 7:30 aintsika tsy anjery tsara fa le izy iainana le tenin'Andriamanitra akatoavina le tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fahazotona tena hoe resena mihitsy misy tenin'Andriamanitra miteny any amin'ny andao itsika vetivety izay tenin'Andriamanitra zay dia vakiko dia fatoka tsara tsika any amin'ny tenin'Andriamanitra Isaia 5:50 manomboka amin'ny 9:1 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mitadiavany Jehovah dia ny mbola hita izy miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy aoka ny ratsy fanahy hafoy ny lalany ary ny tsy marina hafoy ny heviny ary aoka hiverina amin'ny Jehovah ireny fa mindra fo aminy izy eny ho amin'ny Andriamanitsika fa mela ny heloka dia mela heloka tokoa izy tena mamela Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia tsy mitahiry alahelo Andriamanitra dia mamindra fo mamela dia mamela ny helokontsika izy aoka ny ratsy fanahy izay hafoy ny lalany ary ny tsy marina hafoy ny heviny ary aoka hiverina amin'ny Jehovah ireny fa hamindra fo aminy izy mitadiavany Jehovah dia ny mbola hita izy andro fanararotana zao tena hoe fararano pitahiana fararano pahagagana fararano tena hoe zay zavatra rehetrarehetra efa hitantsika tamin'ny farany hoe araka ny tenin'Andriamanitra hoe tiako izay tia azy efatra mpitady ady ahita ato amiko kosa izy ny arena sy ny voninahitra eny ny arena mateza tsotra fotsiny angely izy ataovy tiavo Andriamanitra ataovy izay tia ny ampanaovina azy mandeha ho azy fotsiny zavatra rehetra ianao mety mitady hoe ina vahaolana ny vahaolanao tiavo Andriamanitra tsy misy hoe aza miantehitra aman'olona zany fa vohozina koa izay matoky olona hoy ny tenin'Andriamanitra aza miantehitra amin'iny tsy misy afa-tsy Jesosy rery ihany Jesosy rery ihany no afaka hianteherana Jesosy rery ihany mahavita fiainantsika zay no anasanantsika hoe miditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana fahazahoana sitraka amin'Andriamanitra fahitapitỳ amin'Andriamanitra raha ohatra hoe jery mpanompon'Andriamanitra ray tsika dia tantarako kely fotsiny hoe ny tantaran'i Josefa izay fantatritsika daholo ny zavatra nahazo azy mitovy tahakany Davida koa hoe tena nahilikilika izy tena tsy tiany rahalany izy ary tena hoe nikasa hamono azy ireo rahalany satria nisy fehelona natao anatiny hoe ary tena hoe tsika koa moa rehefa hoe tena hoe ao anatsika le hoe tian'Andriamanitra tena hoe tian'i Jesosy tsika ao anatiny tena hoe fanompoana koa tsika dia araka ny tenin'i Jesosy hoe hoalan'ny olona ireo no amiko dia tao anatiny Josefa ary fantatr'Andriamanitra tsara fantatry Jehovah tsara hoe Josefa io dia manana toe-po tena matahotra an'Andriamanitra tena tia azy tanteraka dia zay no arovany foana na dia hoe nalefa tao anaty lavaka ary i Josefa nataondreo rahalany rehefa aveo indray tsy maty izy rehefa aveo indray namidiny zareo indray rehefa aveo nefa indray ino ny lalana maro mantsy zavatra hoe lalana zay hoe tsieritreretintsika nefa mibeda be ny zavatra andehanantsika zay vao tafiditra ao anatin'ny hoe planin'Andriamanitra tsika fa zanatoetra tsika ao anatin'ireny nefa tsy fantatra ny rahalany fa tandy no nanandratan'Andriamanitra nanatanteran'Andriamanitra ny teny fikasany zay tena hoe avy amin'ny alalan'i Josefa no hitahinandreo rahalandreo koa ny olona rehetra ka za miteny aminao satria hitan'Andriamanitra tao anatin'ny toe-pony tao anatin'ny fony Josefa fa tena tian'Andriamanitra azy zay tena hoe le tian'Andriamanitra zay dia ao anatin'ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fatahorana n'Andriamanitra fantatr'Andriamanitra tsara fa hoe hitan'Andriamanitra Andriamanitra ny mpandinika ny vosiny fo hoe izy mahitany ao anatintsika hoe raha ohatra hoe indray androany Josefa na dia nataondreo rahalahandreo ary tena hoe nahilikilika ka reo rahalahandreo indray nitady vonjy azy rehefa tonga ny fotoana ny sandratan'i Josefa dia fantatr'Andriamanitra fa tsy miova amin'izay le toe-po araka an'Andriamanitra zay ny tadiavan'Andriamanitra le hoe tian'Andriamanitra zay tian'Andriamanitra dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe raha tia ianareo dia hitandrana ny teniko hitandrana ny tito rehefa miteny Andriamanitra hoe tiava ny fahavalonao tahaka ny tenanao dia volona ianao anatanteraka an'izay rehefa miteny Andriamanitra hoe mamela heloka dia mamela heloka rehefa miteny Andriamanitra hoe manajany olona rehetra
dia manaja ny olona rehetra, manajany ray aman-dreninao dia manaja ray aman-dreny, vonona hoe akatotanteraka miala amin'ny ratsy rehetra dia miala amin'ny ratsy rehetra. Zay ny marika fa hoe tena tia an'Andriamanitra. Ka raha tia hita fity amin'Andriamanitra isika dia izay fotsiny hoe tiavo Andriamanitra, ataovy izay asainy ampanaovina, izay asainy ataontsika, taterao ny teniny, akatoavy ny teniny, matahora azy, manaja azy. Zay ny hoe ozy izy ianao hoe mety sarotra angamba zay le hoe ady aranofo le izy, tsika amin'ny tena hoe miady aranofo le fiarahana amin'Andriamanitra. Fanampy anao zahay, tena hoe andaotsika rehetra mihitsy na zazao ary tena hoe miady isanandro fa ny hoe ananana an'izay hoe azo antoka zay hoe fifandraisana amin'Andriamanitra, azo antoka zay hoe satria ny ten'Andriamanitra zay fantatritsika tsara, ny ten'Andriamanitra zay miteny hoe raha miray amiko ianareo dia ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa azonareo zany. Any Matthieu 5:17 misy an'izay ten'Andriamanitra raha miray amiko ianareo. Dia misy sasany miteny hoe zangy tena miezaka ihany fa tena rehefa mivavaka dia tsy vitako andao fa nizaniza tena hoe zay niraisina zay tao anatin'ny fotoam-bavaka nampianarina naseho azy ny fanalahidy ny amin'izany hoe fanjakan'Andriamanitra, ny fiarahana amin'Andriamanitra zany dia tena hoe hita mihitsy ny faneny tombo ny fiainam-panahy, neny fo indray le fiainam-panahy, neny rehatra indray le fiainam-panahy, ary tena ao amin'i Jesosy ihany ry havana misy ny vahaolana na inona ka tianao tanteraka zay rehetra angatahanareo, zay rehetra angatahanao, zay angatahantsika rehetra dia ny ten'Andriamanitra efa mamey toko. Ny finoantsika ny ten'Andriamanitra dia efa mamey toko hoe raha miray amiko ianareo hoy ny ten'Andriamanitra ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo rehetra fa ho azonareo. Andaontsika tena hiditra lalina, tena hoe irehitra ao anatin'izay hoe firaisana amin'Andriamanitra zay, ao anatin'izay tena hoe mampiseho, satria zay le mampiseho le hoe tia an'Andriamanitra tsika dia midina ho azy, satria ny olona mahita sitraka amin'Andriamanitra dia ny olona tia azy, tiako izay tia aho ny ten'Andriamanitra. Dia andaontsika hiditra ao anatin'izay raha ohatra ianao hoe tena ohatrany ahoana zany, ohatra hitanao mihitsy zany hoe ao anatin'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra, ao anatin'ny fotoam-bavaka feno voninahitr'Andriamanitra, tena ho hitanao zany, tena hoe geny mihitsy, tena hoe nizaniza zay raha hoe namarana zao tamin'ny lahady teo tamin'ny lahady hery moa zany tao anatiny hoe vavaka fanafana sy fanasitranana, fa tena nizaniza nandray ositra ny fanafana sy fanasitranana, nandray le ositra ny fifaliana to niza hatramin'ny kely ary tena hita mihitsy ny hoe velona Jesosy, mahagaga Jesosy. Ka za manasanao mbola tsy tary zao fotoana ny fararano, fotoana zina zao ry havana, so dia araka ny ten'Andriamanitra teo hoe mitadiavany Jehovah dia mbola hita izy, metsoa azy dia mbola akaiky izy. Misy fotoana zany mety hiantso azy ny olona, hitady azy ny olona fa tsy hahita ntsony. Izay ndika an'io ten'Andriamanitra dia zao fotoana fararano, fotoana zina zao andao aingantsika hiazakazaka hitady an'Andriamanitra. Ka izay indrindra no anasananao tsy hoe anao ana fa ny anahy tena ao anatin'ny foko ary tena hitako hoe tsy amin'ny fitsarambela tsy ry havana fa tena hoe ampitiavana lehibe, satria tiako Jesosy ary tiako ianao, tena tiako ianao ho sitrana, tiako ianao ho afaka, tiako ianao handray an'izany fitahim-panahy zany hoe tena hoe ahita sitraka amin'Andriamanitra. Asaiko manokana ianao amin'ny fotoam-bavaka tongava, tsy anena za tsy miteny aminahy milany amin'ny fiangonana zay misy ianao tsy maninana amin'ny foana ianao fa mba misy fotoana ianao tongava. Io misoratra io ny fandaharana numéro Antsoan-Tariby telefona io misoratra io koa ny numéro tongava ianao dia atsoy raha ohatra ka hoe tia anana fanazavana bebe kokoa ianao anatin'izay fa azo antoka fa afaka ianao, azo antoka fa sitrana, azo antoka fa tena fahagagana ny fiainanao, ty vola ty araroty aza tara tsony manapa-kevitra fa vao maheno ianao dia tongava fa raisina mpitiavana be ianao ary hitanao zany herin'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao zany. Mbola vela Jesosy, tianao Jesosy matoa ianao mbola maheno an'izao tongava fa te hanafaka anao Jesosy,
tongava fa te-hampahita ny voninahitra sy te-hampandalo ny fahatsarany rehetra amin'ny fiainanao sy amin'ny fiainan'ny tokantranonao. Tsy misy afa-tsy solution ihany hoe ao amin'i Jesosy ihany ny vahaolana ny fiainanao. Tongava fa hanampy anao ahako a, tongava fa hanampy anao koa ireo mpiara-miasa, tongava fa raisina tena mpitiavana, raisina tanandro ianao ao anatin'izany hoe tsy voahilika ianao fa tena hoe Jesosy hitanao mihitsy zany hoe Jesosy mandray amin'ny tanana ny fiainanao zany. Mbola tsy tara ty volana aogositra ity mianjaka za fa volan'ny fahitapity fahitana sitraka amin'Andriamanitra ao anatin'ity volana ho ty mianjaka za ny amin'ireo fotoam-bavaka ireo afaka miantso ny larana tarby ianao a tonga dia zany mandray anao ao anatin'izay afaka mivavaka ho anao sahady ahako afaka mampahery anao ao anatin'izany afaka miaino anao afaka manoro hevitra anao afaka manoro fanalahidy amin'ny mahafanalhidy fanjakan'Andriamanitra zao fiangonana taritiko zao dia hanampy anao bebe kokoa ao anatin'izany vavaka tsika ary vita sady ny fotoana tena satroka iteny foana eto fa tongava fa afaka manana fotoana amin'ny valapatra be tsika ao anatin'ireo fotoam-bavaka ireo atsoa fotsiny ny larana tarby sabotsy sy ny alahady moa dia samy amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora ny alarobia amin'ny 12 ora atoandro ka hatramin'ny iray sasany ao amin'ny shop Shekina Beorika akaiky ny galerie mialy Beorika zany hoe galerie mialy Beorika zany dia station Shell Beorika le arỳ ambany le station Shell dia izy zany le hoe shop Shekina dia any amin'ny farany ambony ao no ahitanao ny fiangonana fanalahidy fanjakan'Andriamanitra tena saina ianao ampitiavana tongava ria tongava fa tena tianao Jesosy tena te-hampahita ny fahatsarany te-hampandalo ny fahatsarany rehetra amin'ny fiainanao Jesosy vavaka tsika re raha eo mankasitraka anao zay aminaran'i Jesosy misaotra anao zay tompony amin'izany teninao zany tena fitiavana tokoa ianao Andriamanitra ary ianao nefa mbola miala nenina ianao mbola vanim-potoana fararano vanim-potoana zina fanararotana tokoa zao fotoana misy anay zao Andriamanitra mamondrafo aminay tompo ndraindray tokoa zay variana dia tara ny fitahiana tara tena hoe tara ny zavatra rehetra tokony ho azonay ny fahatsaranao rehetra fa ankehitriny misaotra anao ny amin'izany ny amin'ity fandaharan'ity misaotra anao ny amin'ny tsiray avy ta io tompo ny mpijery ary tena hoe oka tena iorina tanteraka ao anatin'izy ireo ny teninao ninina salobina ninina sakatsaka nataon'ny devoly satana rehetra dia levona amin'ny rahanao zany Jesosy tsy anake tsy anam-pafana amin'ny tsiraray avy oka ny fitiavana anao tena iredareda ao anatinao dia tena hoe azo antoka fa mahita fity aminao zay dia tononoko fa mahita fity ary mandeha ho azy daholo ny zavatra rehetra eo ampelantananao no ametrahako an'izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy amen.